Raha rina rakotomanga indray dia nangataka ny fahafahana vonjomaika ny mpisolo vavazy fa nandamoka izany rehetra izany na dia teo aza ny fanelanelana izay natao mba azahoana an'izay fahafahany vonjomaika izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaika ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fangatahana fahafahana vonjomaika any Irina Rakotomanga no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vola iray miliara sy efajato tapitrisa ariary no nitakin'ireo mpakan-kiriny an'ilay mpandraharaha karana tao Antsirabe tamin'ny herinandro lasa teo iny izay ho takalo ny famotsorana azy. Teny ambositra no toerana voatondro hanaovana ny fanakalozana saingy ny any mpitandro filaminana no tonga aloha. Mbola nanofa vila teny Vatofotsy Antsirabe ireo Jolay no niditra antsehatra ny zandara sy ny pôlisy no tazomin'izy ireo tao ilay karana ka avitra tsy nandovam-bola ny farany. Mpakan-keriny 5 lahy no maty voatifitra mpitandro filaminana taloha izy ireo. 5 ihany koa ny olona izay nisamborona izay ahitana mpivady izay mpiasa n'ilay karana ihany sy ny vehivavy iray hafa izay tompony pisy izay nampiasain'izy ireo. Ny toy ny famotorana taorian'izay nisy ny vaovao nandeha indray fa nisy nakan-kery ny vehivavy iray malagasy izay miasa ho an'ny karana. Raha ny marina nefa dia tsy nisy nakan-keriny akory izy io rehefa natao famotorana ary voaterina mony finday nandritra n'izany. Nahiditra ponja vonjomaika avokoa ireo 5 izay nisamborona velona tamin'ity raharaha ity raha ny fikarohana izay natao hatrany. Midika izany fa tena mbola miroborobo hatrany ity tambazotra ny mpakan-keriny ity ary ny mampalahelo dia misy ireo izay mifampitandro filaminana teo aloha nefa dia miray tsikombakomba sy miray petsapetsa amin'ny mpanao ratsy ary lasa mamorona tambazotra ny Jolay tahaka an'izao hita teny Antsirabe izao. Nanangaran'ny olona izay nivonony ity ramatoa ity ka nireo bava sy ny fona tamin'ny reniny maty izy taorian'izay izay tranga niseho teny tsy mahajao maro voay any amin'ny faritra Boeniny ity tranga ity. Tamin'ny herintaona tahaka izao no namonony any marovavy izay namany ihany ary tena kaiky azy mifampizara ny manta sy ny masaka izy ireo tany ambalatany tany. Nanana rafivavy nefa io namany io izy amin'izay no nataony ilay rafivavy fitaovana no karamaina 5 alina ariary izay hanapotra ny ainy ity namany ity. Nasiana poizina ny sakafony marovavy ka maty vokatry n'izany ity farany rehefa aveo. Nanomboka teo tsy nahita tory ity namany izay mpamadika ity satria nisehony avelony maty matetika foana. Nilaza tamin'io angatra io fa mandehana ianao mifona any amin'ny mamako araky ny voalazany ity izay vehivavy ratsy fanahy ity hatrany. Omalininy ny fehimpotoana farany izay nomeny ilay avelony maty no ny farany lany ny heriny dia nandohalika nanomboka teo amin'ny pont Antafia ka hatreny amin'ny tranony renin'ilay maty. Ny tantarany zava-marina sy ny dradradratra nangatam-pamelana. Namela azy ny tompony manamanjo ary nilaza fa misaotra anao nahavita izany. Tsy anjaranay ny famaliana fa an'Andriamanitra ho izy ireo hatrany. Tezitra ihany ny olona izay nahareny zava-doza izay vitany ity ka nihorakoraka hoe mpamosavy. Tokony ho tamin'ny 24 andro no nandalo ireo pôlisy 2 lahy izay manao fisafona nitondra azy tamin'ny moto nakany amin'ny birao avy hatrany. Natao moa izany mba hisoroana ny fitsaram-bahoaka izay mety ahazo an'ity vehivavy izay namono ny namany ity. Lasa namonjy ny tokantrano izy taorian'izay fibaboana izay nataony izay. Ka ny hafatra dia melimelo ihany amin'ny ireo izay milaza ho namana fa matetika ireo namana tena akaiky ihany no mahavita mamonoka mahafaty tahaka an'izao niseho tany Marovoay izao. Ho toy ny raha fakanan-keriny any Amboara tany Ambatoboeny ny 17 Oktobra lasa teo dia olona 3 nahiditra ponja vonjomaika ao Marofoto Mahajanga rehefa nandalo fampanoavana moa ireto olona 3 ireto. Voalaza fa nahitana proof SMS tamina findain'izy ireo ka anisany nanabetsaka tamin'ny famotorana azy ireo ihany koa. Ny vehivavy iray izay fahatelin'izy ireo dia heverina ho mpaniraka izay mipetraka tsy lavitry ny toerana izay hipetrahany Amboara. Midika izany fa olona akaiky ihany no mety hamonoka hafaty tahaka an'izao niseho tany amin'iny faritry ny Mahajanga iny. Andao amin'izay ho resantsika ny raharaha mahakasika ny Irina Rakotomanga.
raha ny fantatra mantsy dia nangataka fahafahana vonjomaika fa tsy nahazo. Ty farany izay nilaza fa marary fa tsy mitaraina fotsiny raha ny fanazavana nataony mpisolo vava azy. Midika izany fa mitady ny fomba rehetra ireo mpomba ny fitondrana teo aloha izay manao aintso-zavatra amin'ny mba ahafahany naman'izy ireo ivoaka ny fonja izay fa ny fitsarana sy ireo tompon'andraikitra dia tsy hamelan'izany mihitsy ny aloha mandraky tiany androany. Ka noho izay dia mbola mijanona ao am-ponja hatrany zany Irina Rakotomanga mandra-pahisiny fiovana manoloana an'ity raharaha Irina Rakotomanga izay fantatra fa nahiditra ponja eny an-tanimora eny taorian'ny fisamborana azy sy ny fandalovany teny Ampaky tao anatin'ny fanadihadiana tamin'ny raharaha izay mahavoasarengotra azy amin'ity resaka fanodikodinam-bola sy ny fanararaotam-pahefana sy ny maro hafa ity. Azo lazaina fa mbola sarotra arak'izany no mety ahazony Irina Rakotomanga fahafahana ao anatin'izay resaka fangatahany fahafahana vonjomaika izay, ary mety tsy hisy mihitsy moa izany raha toa ka tsy misy fiovana ity raharaha mahakasika azy ity amin'izao ankehitriny izao. Tany Toamasina indray loza noho nitranga satria tanora telo nitratra ny fanapozinana rehefa avy nisotro toaka, mivonto ny tongotra, mivonto ny tarehy, malemy ny tongotra, midobodoboka be ny foa, mandoa, manao krizy sy midelira, maharary ny anaty vavony sy ny kibo sy ny maro hafa. Ireo ny zava-manjo ireto tanora telo izay niaraka nisotro tamina bara iray tany Toamasina tany. 3 andro taty aoriana vao niseho ireo fambara ireo. Ny anankiray manaraka fitsabonana any amin'ny hôpitaly be ary efa tsy mahatsiaro tena intsony. Ny roa mbola samy ao an-trano fa samby marary avokoa. Efa lany vola izy ireo ka nanatina mpitsabo gasy sy ny mpitsabo tsotra ka tsy manana vola entina mitsabo intsony. Tranga iray tokony hanaitra ny tompon'andraikitra ity tranga any Toamasina ity ka anaovana fanadihadiana sy fitsirihana satria tena maro ny zava-pisotro misy alikaola amidy eto sy eroa izay tsy fantatra intsony hoe ahoana sy ahoana marina no ao anatin'izany rehetra izany. Sao dia mantsy tsy resaka poizina fa resaka toaka lany daty na ihany koa resaka fanapozinana ra-tsakafo no mety iseho tao anatin' izany rehetra izany. Ka ny afatra mailmailo ihany ry zalahy rehefa mandeha misotrosotro fa ny tsy fitandremana kely ao anatin'izay resaka fisotroana izay dia mety hitera-doza ho anao ary mety hamoizanaina izany raha toa ka tsy misy izay fitandremana izay. Izay moa no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.